rehetra mihitsy moa zany no tonga eto manoloana ny fampianarana manjaka lohateninay dia mamerina misorona ho an'ny fanjakana satria nandraindraiky zareo hatreto aloha efa nanao terrassement aloha zareo fanomboany azy fa ny fangatanay tompoka dia malazana tena tsy provisoire na atao efa mba tena ho définitive satria raha mbola mivery ny orana io dia satria araka napetaka zareo fasika napetaka zareo ao amin'ilay lavaka be zany dia raha avy ny olona dia miverina mandeha minona anaty kotaka ihany mponina mboty manjaka sy manodidina fa ny fangatanay ampahendrena ara-panajana hoe aleo mba tena ovitana tanteraka tompo satria averina ihany hoe mamerina fisorona ho an'ny fanjakana izahay ary amafisina hoe promesse présidentielle natao tamin'ny francophonie hoe ho amboarina lalanay dia manateza tompoka fa tsy amony sofiny zareo fa tena ovitana somatsara sakasy andavany ny lalana ambotry manjaka dia makasitraka feno ary eo vahoaka nambotry manjaka izahay rehetrarehetra tompoka manao zao fanemonina hevitra zao atao fotoana fohy fa tsy manay marina zany fa efa nanao dingana zany ny fanjakana efa mba nian'ny fivoaka nambotry manjaka zany tamin'le fanamboarana ny fitondrisana an'le lalaka nefa tena nyrasany vahoaka zany dia famerenana amin'ny laon'ny tanteraka mihitsy zao lalana zao mba ho vita tara zany ao anatin'ny mba fotoana fohy mba homena tatitra koa zany ny vahoaka eto tsy misy resaka politika mihitsy fa fijalian'ny vahoaka nambotry manjaka zany tena ijorona eto ao anatin'ny fotoana fohy mba hoe homenareo fotoana reo vahoaka reo zany zay tsy manerinareo zao dia zao fa mba manome fotoana kosa nareo hoe hatramin'izao ny tokony amitana ny fanamboarana zay lalana zay fa raha tsika mahita koa nefa tsy nambotry manjaka rery mampiasa an'io lalana io fa raha io lalana io raha io vita zany tenireo tsika rehetra miara-malala fa nao embouteillage eo ambobo io ary tsy misy tsony eo satria zao lalana ratsy zao ary amin'izao lalana ratsy zao be da be mandeha eto zany le mandeha makany Ambohidratrimo sy ny manodidina ireny zay ny anaovanay antso amin'ny fanjakana zany mahafinaritra le ezaka ataonareo hoe neno anay nareo nefa kosa mbola angatahanay hatrany zany mba amin'ny tanany lalana ty zany mba tena vita tanteraka fa tsy sanatria koa hoe amonona afo fotsiny le izy na hoe atao zara fa vita na tandrametaka zavatra mba ohatran'le zavatra simba teo tamin'ny ohatran'le zavatra teo tamin'ny voalohany zany mba merena anazy zay nangatahanay vahoaka nambotry hoanay ao anatin'ny coopérative zany dia misaotra betsaka ny be ny tanàna aloha zay voalohany indrindra dia misaotra ihany koa mifanjakana ny fiehoanay vahoaka satria ny vahoaka tokoa ny tena atao hoe tompon'ny fanjakana eto ka misaotra anareo zay nena anazy ary rehefa voaresaka teo moa zany le momba ny lalana zany dia mangataka zay ny avitany tanteraka fa tsy atao vonjy maika fotsiny ohatran'izao ty zavatra ty ary misaotra andreo sinoa ihany koa zay atao hoe mikarakara manampy ny be ny tanànanay ka aminay le izy dia hoe sy fifaliana ho anay coopérative arery fa fifaliana ho an'ny vahoaka nambotry manjaka sy zay rehetra mampiasa dia misaotra indrindra tompoa amin'ny fiaraha-miasa zay mba zava-dehibe